Teknika tsotra kanefa mahomby ahazona zezika zato kilao ny fanodonana ny fako teny ilan'ny vato. Vitany alarobia ny fiofanana teny sonerana. Raikitra avy hatrany ny alakamisy ny fampiarana tamin'ny fanodinana ny fako ho lasa zezika. Ny fampitona tamin'ireo rehetra liana amin'ity raharaha ity teny ilan'ny vato anospatrana ny professeur Henri Rasolonjanahary sy ireo mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ny fitaovana mampiasa ny antsoina hoe activateur mba hamadihana ny fako ho lasa zezika ary ao anatin'ny 7 andro farafahelany dia efa azo ampiasaina io zezika io. Ny zavatra nieritreretina moa zany dia hoe famoronana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny fitantanana ny fako eto amin'ny renivohitra zany mba ho lasa tanàna madio ary ireo fako ireo zany dia avadika ho lasa compost ao anatin'ny 7 andro. Dia androany zany hiatrika le hoe tena fanamboarana le compost ahafahan'ny olona tsirairay any atokantrano zany misitraka le fako zany mba tsy ho lasa hoe versatra ho an'ny tanàna fa ho lasa avadika ho zavatra mahasoa zany. Ary zay zany anisan'ny hoe natona nitahina zany satria hitako amin'ny fitadiavan'ny vahaolana zany hitako hoe fanandrify zany ny zavatra eritreretinay. Dia zay natongaina natona azy zany mba natateraka le zavatra eritreretina ity dia ho an'ny tanora zany famoronana asa, famoronana vadinasa ho an'ny mpiasa rehetrarehetra. Maro ny tatsaha niara niasa tamin'ny professeur Henri no efa nahazo tombontsoa tamin'ity teknika hafakely ity. Azo avadika ho zezika avokoa ny fako rehetra ankoatran'ny tavoahangy sy ny plastika. Sady tohana lehibe ho an'ny fambolena izy ity no famoronana asa ihany koa. Tetika asa tsy hoe lafy ihany koa fa zavatra tsotra kanefa mahomby. Resy lahatra tamin'ilay izy satria mangetaeta fivoarana sy fandrosoana ary le izy mitondra fandrosoana tsy ho an'ny tena manokana fa ho an'ny isa-tokantrano dia fiofanana atao zany satria resaka momba ny fitantanana ny fako miteraka asa ho an'ny olona maro dia eo koa ny fahadiovan'ny tanàna satria ny fanodinana ny fako lasa zezika zany dia tena ilaina be mihitsy amin'izao fotoana izao satria ny fako tena efa miparitaka mandoto tanàna miteraka aretina dia rehefa voahodina zany ny fako dia miteraka tombontsoa ho an'ny rehetrarehetra. Misaotra betsaka ny tahina Razafinjoelina amin'ny fikarakarana sy fanatotosana an'izao. Zavatra hita tsapa dia anisan'ny ananana tombotsoa amin'ny zavatra rehetrarehetra ny fampiofanana nomeny sy natolona. Tena zava-dehibe satria ny voalohany aloha zany dia fahadiovana eo amin'ny lafin'ny tanàna tonga dia hita hoe madio satria ny fako dia hita hoe tsisy very fa tonga dia ampiasaina avadika lasa zezika. Dia ny fahadiovana zany amin'loha zay satria tsy tsony ny fako miparitaka. Dia ny faharoa manarakaraka izay ny tena tombony azy koa ny fahadiovana eo ihany fa eo koa ny fidiram-bola satria ianao efa mahay an'ilay manao zezika manodina an'izy ho lasa zezika dia zezika nefany azonao ampiasaina amin'ny fambolena dia misy koa afaka amidy le izy dia azahoanao vola lasa vola miditra ho anao zany zay amin'ny alalan'ny le zezika.